taona 1970 dia napetraka mimpanjana tamin'ny frantsay Somotig, service de main d'œuvre de travaux d'intérêt généraux, asan'ny terivozana tsy andraisaka rama mandritra ny 2 taona. Nampiarina tamin'ny vatan-dehilahy malagasy feno 70 taona. Au travail! Tout le monde au travail! Au travail! Vite, vite, vite! Debout! 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 Allez, debout! Au travail! Debout! Hey! Debout! Arrête! Arrête! Arrêtez-le! Tirez! Hey! Au travail! Mitsangana ny hetsika fanoherana, anisan'izany ny tarihan-drala imongo. Vite! De façon! Ny taona 1970 dia nisamborina ireo mpikambana niaraka tamin'ny Ralaimongo. Rombotra be ny vazahany a. Zany a. Eko fa hoe ho samborina daholo antsika. Za ihany le lazaika. Dia izay daholo ara ny olona. Mona zana. Ao raha ty. Damora amin'ny Ralaimongo. Maro be na matsika hoe ho sambotra miaraka amin'ny any. Dia ahoana zany? Eko fa ho samborina daholo antsika. Tsika koa ary mbola hoendiana. Arina hoe dia tonga dia atao mikao fivoriana zany. Etrreto zay tokony atao zany. Ka tsika zao vitsika ireo. Sao? Namatsika zany efa be sambotrako. Sorry. Dapat. Ka inona hoe zato atondianareo mivady kely tsara. Andeha dada Masy. Tsy maintsy manao ny asa fanompony. Any ianao Andriamanitra Andrinanahary ary telo-boatra 12 rafataka kely matelasany tonga ny zanakareo angatotsotrano fa andeha anao asa fanompona ny vazaha be. Asiny ianao sy Barjona. Tsy voaherinandro ve vita ny fanambadianareo mivady dia andesady? Ka tsy maintsy manompo vazaha e. Sovy noho ohatrany naminony any dady eo koa. Taoko aiza vanja. Ay. Ranjenao a? Araka voalaza amin'ny masina dia misy vakana. Tiano fiarovana anao amin'ny alehanao rehetrarehetra. Ty ve dada Masy dia aharo a. Sady hiarovana amin'inona koa moa. Zao lazaiko anao Barjona. Roa taona angarangidina amin'ny manao Somotig. Tsy zavatra kely zany. Ary firifirimo ireo malagasy tsy hita-popoka maty noho ny tsy fananany fiarovan-tena. Sao dia simbasimba foana fa ity hiaro anao ary ahatonga anao ho tiany tanyrazanao. Eny ave. Sotra petsaka anaty zany a. Ny angatahako fotsiny a. Mba hijerijerenao andraanja mandra-piveloko.
ay raha izany na de tsy niteny an'izany akory azy ianao de efa vonona ny fampijerijereto zay mianaka ary anampy azy ka ny ataoko fotsiny de zao manana fahendrena mitafy fahamarinana fa zay ihany no zava-dehibe am'ty tanindrazantsika tika de mahereza fa tsy mora ny atao de zatsy izy ary ombanao Andriamanitra andrenanahary sy ireo razana rehetra Misaotra tompoko. Saotra indrindra tompoka. ao ary zatsy izy Fa ino reny da Damasy? namandralay mongo reny de oentin'ny vazaha Kosa? Fandaniny? Karabaina nazo tokatrano Madame Ranja. Saotra tompoka. Ary andeha lavitra nga raha am'izay iny. Taonao iny. Zay no mahavoanao ry Madame Ranja. Olona tsisy fotony tsy aninitsininy ve niavina vonanao amiko. Asa mandrepirepe anao fandana manompo vazahanao. Samy manompo vazaha nge zay sy barijoniny. Azonao fa ny barijonina manompo vazaha tsisy tambiny. De tsy menatra akory ianao miteny izany. Izy no tokony menatra ary tokony hanongo tena. Nataony rainy ange natonga anay tsy tafita ohatr'izao e. Tafita amin'inona? Ohatr'izao nge izy tokony efa dokotera e. Fa nataony dadany sy ny fikomina miaraka amin'ny VVS-ny. Voatery ny dimy vazaha ny école de médecine tamin'ny 1915. Io nefa ny fotoana natongavanay tao amin'ny sekoly médecine io. Zao le dala mbola mipingapinga ihany. Nefa zay ny nafaty andrainy. Maty amin'ny tanindrazana izy, voninahitra zany. Maty amin'ny tanindrazana. Maty amin'ny tanindrazana dia an'inona? Dia manino zao? Manafitoana be anany resaka ao fa lasa ianao. Ka eritrereto momba. Roa taona be zao ange barijaona anoany smotigy. De raha roa taona nefa manino e. Nandrarahinao an'izany. Roa taona hoa. Mieritsereta ihany Madame Ranja. Za tsy mitodika aminao atao velika raha zany hitodika aminao. Mpamadika tanindrazana. Mieritsereta ihany Madame Ranja. Tongava ihany rehefa miova ny fonao e, fa miandry anao ny foko. Avelao izy fa olona malama.
tiako aloha aleo raiky ty Ranja. Ranja. Bienvenue. Attention, on les met. Repliez doucement. Attention. Allô. Audio. Sa. Ana Fo sambotro Barotsona. efa fantatro ka voaheloko ny faty mihitsy izy Andriamanitra dia inona tokony atao an'izany? zao ny adala amin'ny vadinao Fa inona nefa ny nataony e? nga tsy nilazainy ianao Nisy maramila nitra tao trano dia nitapena zareo ny vavako. Vao nidry Barotsona dia niraisiny fotsiny fa kay efa olona niandry anazy ireo. hitanao zany zay nge le efa niteneniko e namono miaramila izy nga zany azo atao Ramala. Inona mba tokony atao fonjy eo Ramala? Ianao nge mba azoko tototony e. ay mba misy ilanareo ay ihany mandehana aloha mody hiresaka amin'ny vazaha dia hitatsika eo zay azo atao Sotra tompoko. Monsieur Ramala. Misy vaovanga mandroso atrano. tena sarotra ny raharaha mahalaila amin'ny Barotsona mihitsy a tsisy hevitra intsony Fona Monsieur Ramala. Mba atao fiazonao ataony. Ianao mampifandray amin'ny fahazahany. zany oa tsy misy hevitra intsony fa zao a izaho a vonona ny indray anao vonona ny ampiadana anao ary ny zanakitsika ho lasa olona mony Tsy vanina. Mpanararopaty ianao. Azoko antoka mihitsy fianao nanao izay namelohana amin'ny Barotsona mba nararotana. Tady toy ny efa zatsy anao zany. Zatsy olona mpamadika tahaka azy. Ranja moramora ny vavanao a aty ampelantanako nge ny ainy Barotsona Ampelantananao aona eo ranao milaza fa efa tsisy hevitra tsony. misy ka raha mifanaraka tsika Ina raha tadiavinao. Ameko anao kisoa. Ny ombonay rehetrarehetra, ny tranonay fanananay rehetrarehetra ameko anao tao. ataoko iny efa ananako daholo zany sady be lehibe Ina nefa tadiavinao. Tena efa tadiaviko naisa misy anazy. enao Tsy vana. Aleoko miara-maty amin'ny Barotsona. tsy sarotra ne tsotra ne raha manaiky ny ananjanaka amiko ianao a dia avotako Barotsona mananjanaka ho a fa tsy hoe miaraka amiko ianao fa niteraka amiko zay fotsiny
Za zany tadiavinao anao za zavatra marary anazy indrindra manafotako ny ainy. Taty tsara rahana, taty tsara fa namanao ny aparitsony. Taloha ahoana fa maika ay aloha re andeha any aminao fanapakevitra elo anao ny safidy mbola miandrika ilainy baritsony tsika na lay maramilana izy ka zo ty ataovy any Tsy mila. tsy hoanao nge ty fa ho any zanatsika Raha izay zanako aza mieritreritra an'izany ianao rehefa manam-bola afaka mifidy ho anazy. ranja tsy rojo ho apetraka fotsiny eny amin'ny tendana ity na imbozonana na hoe haingo e fa za nge manan-janaka io ny zanakitsika azavao amin'ny tsara anyrenany raha mahita olona mitondra mitovy amin'ity izy raha-tapo aminy zay so sanatry famotitra ny ankizy azonao zany morosy barzona sotra zala petrapetra sotrapetsaka ramala tsy ho adiniko mihitsy ny anavotany lany aiko na dia tsy mitovy amin'ny fomba fijery dia tsy very mampinamana eny tsy amin'ny mampinamana fotsiny fa ho koa mamalaka azy piray rahantsika dia mba manao zay kely vita koa so le tsy barzona elahy tya efa manana tokantrano efa anana taranaka anana adidy mieritsereta litsy avy mivoa tsy njovy no avin'ny ankizy azo tsara ny teny lalazaina hoe hiaraka zay iaraza zay indrindra za mieritreritra an'izany aza resahana any kokoa zany tsy anaiky ho andevozan'ny vazaha mihitsy andevoziny ahoana barzona aiza zay fa andevozany eo e tsy fanandevozana ve zao fijery lany zao de rovy ny olona saina manompo ny vazaha miasa any amin'ny somotidy mandritra ny roa taona tsy mandray karama anaty fampijaliana firifiry matimaty foana any roa taona tsy mandray karama zany ataona izy mivady aman-janaka tsy vitan'izany rehefa voasaina mandoa karatra isan-da ohatrina fanerena karatra nietranomby sy ny sisy zany rehetrarehetra zany hoe tsy fanandevozana barzona smotigy ny resahalahy inona moa ny atao hoe smotigy manamboatra lalana manamboatra tetezana lalam-by ho aniza ho amin'ny vazaha ho any gasy ange zany sa ho batainy vazaha hoentiny any Frantsa zany mieritsereta letsy a jereo za eny sotra ihany aloha tsy adevitra am'izany tsy mitovy mihitsy ny fomba fijeritsika dia misotra aloha zay angatantalo eny ary zay e eritserety tsara fa miandry alahy mbola miandry e aza atao misy dimy mihitsy na kely aza zava-dehibe barzona monsieur Ramala inona mbo tana tonga dia mandesy a za le tsy aza atao an'lahy za monsieur zany a tetavy mivazaha lahy aniny misy asa omeny any lahony any
asinona hoy famaritana poetanindrazana Barjona, tsy niova mihitsy le sialaty. Ilanga MDRM. ahoana osamborona lahy Raha nananeritreritra an'izany le tsy atsy nanavitra ny lahy tamin'ireny adalàna nataon'ny lahy reny a. Fitsonjovako ny lahy sy ny akono ny lahy nanoko mahatonga manao an'izany. Mbola miala nenina farany amin'ny lahy amin'ny mampinamana antsika. za le izy avelo ihany andeha am'izao Barjona, mitandre milaisa amin'ny pikiomby ireo a. Fa miatezitra milaisa amin'ny vazaha. Mba ninona ty aminay ony ty monsieur Ramala. Ay Santa, Ianao za miresaka momba ny Santa na kely oatra n'iny aza. Tady tsara fa mbola alaheloko aminao fisian'izy zasy iny. aterany amiko ny zanako rehefa tsy tianao. Tsy ny zanako ny tsy tiako. Fa ny fomba nazahoako azy ny halako. Ary mbola ankalako anao mandrakizay. Ranja, ninona lazainao? Zanako iny, menaky ny aiko iny. Ary zay no natonga hatramin'izay niafy tsy nilaza taminy ny mahakasika azy. Satria tsy tiako hieritreritra izy sy hijaly. Efa latsaka anaty seho-pony ny fitiavany amin'ny Barjona sy ny fieritreretany hoe inona ray miteraka azy. Izahony efa mbola mikatsaka sy hasoa azy sy hatsara azy hatrany. Dia akombony ary ny vava raha tia azy ianao. Ohatry tena tia azy a. Ary zay mahatonga hanery anao anodina ny lohan'ny Barjona. So maninona eo izy. Jaly ny zanako. Hafa kely koa zany fitiavan-janako ao zany. Malahelo aho milaza aminao fa tsy afaky ny anodina ny lohan'ny Barjona. Tereo izy. So matomato ny vazaha eo foana. Ho aizy nareo menakavy. Za ange mbola vonina nametraka azy amin'ny toerana tsara. Manonofy atoandro ianao. Ay. Afa-tsy ny aminareo menakavy a. Veloma. Manaona moretinao? Manaja anareo tompoko? Tena mialatsy mivoa kitabo ianao tompoko. Tsy misy olana mihitsy ka. Izy no raha tsy mandresy Joseph ny tena kosa moa zany no Rakotoarso Emile. Faly mahafantatra anareo mirahalahy. Inona ny azoko anampiana anareo? Fikambanao amin'jiny izahay. Fikambanana miafina izy io izay miadiny hanafahana amin'ny Madagasikara. Miaraka amin'ny Panama zany nareo? Samy hafa ny Zina sy ny Panama. Fa nitovizana fotsiny zany dia hanafaka amin'ny Madagasikara ambany vahoan'ny Frantsay. Mitovy amin'ny MDRM anie zany. Eny fa tsy tovizana amin'ny MDRM fotsiny dia eo amin'ilay fomba fiady zany. Zareo mieritreritra hoe hanafaka amin'ny Madagasikara eo ambony latabatra amin'ny alalan'ireo parlemanta Frantsay. Ravoangy, Raseta, Rabe Mananjaro izy. Nefa zao maneran-tany zany dia tsy mbola nisy firenena na iray ary nahazo fahaleovantena raha tsy amin'ny alalan'ny ady. Zany hoe iady zany nareo? Iady sika. Raha voniny ianao. Tsiro nga mandroso dia anatrantsika mesaka zany. Mahazo ny toerana nareo mirahalahy. Satrandrina toko. Fa avy any Mahajanga io. Tena mampalahelo mihitsy ny fanambaniana ataon'ny vahiny amin'ny mpiray-tanindrazana amintsika. Na Grika zany, Karana, Sinoa. Na amin'ny lafiny ara-politika zany na fiarahamonina, ary indrindra fa ny toe-karena. Iny ilany andrefa nosy iny zao lazaiko aminareo mirahalahy, efa saikisaiky lasa ny vahiny daholo iny. Ny ilany atsanana ny iray moa efa hitantsika fanjakan'ny Sinoa. Ary ny tena olana efa manomboka mitsofoka ty ampovoantany zareo ireo. Dia ahoana ny hevitrao zany?
vonina be ianao hiaraka hifanampy aminay? Raha resaka fanafahana tanindrazana ary izy mirahalahy dia vonina, tena vonina tanteraka niaraka aminareo. Ka izay indrindra mbola entinao, rehefa miaraka aminay izany dia mila manao fianianana. Tsy maninona raha izay mahatsara ny fiarah-miasantsika. Lazaiko aminareo nefa fa tsy dia ilaina fatorana amin'izany ny tenako, fa izaho ihany dia afaka mamatotra ny tenako raha resaka fitiavana tanindrazana izany. Eny ary amin'ny alakamisy izao izany ny fivoriantsika. Aiza izay? Ao tamin'ny Mena, ao amin'ny trano fanaovam-paraky ny Rakotondrabe Samuel. Ao Betera vola? Izy indrindra. Ay, eny ary. Eny ary, marakarana mbola entinao. Misy ary. Tapeo natoko. La vie de l'homme, c'est comme le soleil, comme la fleur. Le matin, la levée du soleil, fleur s'ouvre. Attends-moi là, hein. Sanda! Sanda! Manahona Sanda? Manina ianao? Tsy tia miresaka amin'ny olo loatranao a? Ohatray. Izaho sy ny dadanao ange ka mpinamana be. Ianao raha raisiko ohatran'ny zanako. Ary nareo sy mifasaha? Zany ange resaka asa. Zavatra hafa zany. Fa raha tianao a, misy osikevitra ameko anao. Misy asa tsara ho anao any raha mazoto ianao. Iasa ho an'ny vazaha? Safa ihany. Oka aloha, aza manao an'izany. Any ange ianao afaka mianatra, miadana, ary mety ho lasa olona ambony ary. Ka raha tena tia tanindrazana marina ianao, tokony zany ny ataonao tanjona. Satria natao anareo tanora ange ny ho avin'ny firenena. Jereo ianao. Dia jereo io ny zazanako. Tsy mahafinaritra anao ve raha nareo vavy no mpirahavavy ao an-trano? Aza mirediredy aty amiko aty fa tsy mila. Sanda! Sanda! Oh là là. On part! Mirabanao le entinao. Ana retina. Izy no Rakotondrabe Samuel tompotrano. Efa ao koa i Ravelo Tahina Edmond ary Sylvain Joël. Efa azontsika tomboka amin'izay ngamba ny fivoriana. Azo tokoa. Fa manao azafady amintsika rehetra aloha. Arak'ireny resaka fanaovana tany aloha rehetra ireny moa zany dia roso tokoa tsika amin'ity tolona ity. Ary isaorana manokana ny Lieutenant Randriamarimanana Albert, vonina n'olon-tena hiaraka amintsika amin'izany tolona zany. Nefa manahoana kosa ary ny fanomanana any amintsika tsirairay avy. Raha ny anay moa zany dia efa milamina daholo ireo vatan-dehilahy dia hanampy an'ireo miaramila sy ny fiara izay hitondra ny fitaoam-piadiana zany dia efa milamina tsara daholo angamba momba an'izany. Ary ny amin'ny anay indray dia efa maro daholo ny paikady ary efa tsara homana ny tetika rehetrarehetra ary azo lazaina fa efa eo am-pelantanantsika daholo ny laklean'ny trano misy amin'ny fitaovam-piadiana rehetrarehetra ka dia efa mandry ny amin'iny. Efa milamina daholo zany momba an'iny fa apetraka amin'ny retina zany ny fandaminana ny paikady rehetra. Fa tiako fantatra mialoha hoe firy marina ny isan'ny olona nanantsika ny fiara, ny fitaovana sy ny sisa, satria miankina amin'izay mantsy ny andrafetantsika sy ny andaminantsika ny tetika sy mipaika vetintsika miady. Mba omeny Lieutenant Randriamarimanana ry zalahy zay. Iny ary
Nisotoniako tsara le meny zareo anaty io a fa tsy tsara ve raharapitsika no mandamy manodrafitra hipetraka tsara manahoana? Mety tokoa zany ary tsara aloha raha ovana indray ny toerana fivoriana fa so misy mahatsikaritra eo ka rava-maina ny fikasantsika rehetra. Zareo eny Tanjombato indray zany. Zay zany. Eny ary. Eny ary. Ya. Je viens de recevoir un téléx. Tiens, je te le lis. Des bruits ont été répandus dans certaines régions qu'une action sera entreprise contre les Européens le 29 mars. Elle, stop, et dont invraisemblance n'exclut toutefois pas vigilance. Qu'est-ce qu'on fait, monsieur? Laisse-les venir. On va les cueillir comme des fruits mûrs. Mais il faut être vigilant, hein? C'est peut-être dangereux. Oui, mais tu vas aller enquêter. Tu vas aller enquêter sur les plans de tous ces rebelles. Et je veux savoir exactement quand, comment et où ça va avoir lieu. Hein? D'accord? Nous les attendrons de pied ferme et puis c'est l'occasion ou jamais de réprimer toute forme de rébellion et de mater ces partis qui prétendent revendiquer la rébellion. D'accord? D'accord. Je compte sur toi. Ok. Allez. Bon travail. Merci. Et courage. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Qu'est-ce qui se passe? C'est grave? Ah oui. Là, on a reçu un téléx, là. C'est inquiétant quand même. Mais bon. Tiens, si tu veux, tu peux le lire. Hein. Ouais, lis-le dans la tête, tu vas voir. Hein. Naona vazaha Radamasy. e Misy vaovao nolazainy vazaha. Anafika io ny malagasy. tsisy an'izany manafika zany malagasy ny MDRM ohatsy mandray fitaovam-piadiana zany. Tsy ny MDRM ka. Ny gasy ohatsy samy ady zany lazaiko anao. Lifona ve de atao ahoana ny lifona iady amin'ny basy. Zavatra tsy mitombony zany. Ka eo indrindra ny asantsika. Ampirisihana ny gasy irotsaka amin'ny ady. Tsy azoko zany Raha misy malagasy mihetsika de tonga de tondrona hoe ny MDRM no mikomy. Tonga de aripaka. Ay atao any amin'ny MDRM zany ny rehetra. Azonao le izy. Azoko. De ahoana? De zay ny ilananao. Mampirisika an'ireo gasy risy mandresy lahatra azy hoe andao hiady amin'ny vazaha. Efa miandry fotsiny Sénégal sy ny vazaha ty. Aizy, raha zay indray vitako mandresy lahatra andreo. Zay vazaha, aza matahotra ianao Manateraka. Lahatra leo reseko. Manahoana Madame Ranja? Manahoana tompoko? Ay tompoko indray. Ka ina vaovao? Eny koa hoe zavatra konokonon'ry Barjaona sy ny namany. Tsy malala an'izany aho. Ka zay mahatonga amin'ny teny an'le hoe mody tsy malala. Tsy malala an'izany aho a. Mba teneno e. Fe tsy malala an'izany a. Tsy hiteny zany ianao. Na koa to mahazo anao. Ka rehefa tsy hiteny ianao zany ho hiteny. Teneno zaniko. Sady efa fantatrao zaniko. Teneno. Hiteny afa za tsy hiteny aminao. Fa hiteny amin'ny Barjaona santa. Inona tenenao aminy? Inona moa no teneniko aminy izy ianao? Ny marina rehetra momba atsika. Ianao ve adaly? Za tsy adala fa rehefa tsy hiteny ianao de za no miteny amin'ny izy mianako.
Tena naloko ihany namoy amparitsona tamin'ireny fotoana ireny. Ay, efa tara loatra zany madame Ranja. Fa tara be zany. Ramala. Nino? Fona Ramala. Ramala tsy mila fona zany. Teny anao tsara, tsy teny anao fa miteny misy velako. Ramala. Nino? Alao ary any an-trano dia teneniko e. Miandry anao dia omena an'ilay tranazy zany ny fitenenana dia izy no itsinjarany andraikitry ny tsirairay avy. Misaotra ny fitaovam-piadinana maloha no mamaky atsika mba hampitovina ny hery amin'ny vazaha. Misy dimy ny toby hotafiantsika izay mitahiry ny fitaovam-piadina. Aty amin'ny ilany atsimo dia misy an'ny sonerana Ambojanary fiadanana, dia izany no hitarika ny fanafiana amin'ireo toby ireo. Avy aty amin'ny ilany avaratra indray dia misy an'ny Apahibe sy Betongolo, ka ny lieutenant Rakoto Philippe angamba no hitarika amin'izany. Marina fa efa misotro ronono izy fa noho izay trakefany amin'izay no ametrahantsika ny fitokisana aminy. Oray mon lieutenant. Ka toy izao zalahy ny paikady hoentintsika. Izay fiadiana rehetra azontsika dia hoentsika ny Ambohimangankely satria antsika no hitoby. Noho izany dia izay avy aty amin'ny ilany atsimo no manomboka amin'ny fanafiana. Raisina eny Betongolo nareo avy eo. Amin'ny ray ora maraina izay no manafika no manomboka amin'ny fanafiana. Dia nareo adiny ray sy 10 minitra aoriana ny anafiana vao manafika. Izany hoe eo amin'ny amin'ny 20 eo zany nareo no manao fanafianareo. Rehefa miala an'izay dia raisina amin'ny arabe nareo dia miara misaotra makany Ambohimangankely tsika. Mazava ve izay? Ny andraikitra ao zany dia ny fanentanana ny olona amin'ny fanampiana antsika, indrindra fa amin'ny lafiny araky ny fiara. Aza mataotra anao lieutenant fa vonona daholo ny zavatra rehetra. Ay, dia samizantsika zalahy miomana ara-batana ary indrindra ny ara-tsaina. Zao no zalahy amin'izao fotoan'izao namorina anareo dia nilazana fa tsy raha nitsony ny ataon'ny vazahantsika. Asaina mambolontsika, miopitsika, kanefa ny vokatra rehetra azotsika amin'izany ahondra ny vazaha ho any an-dafy ho any aminy any. Tsy rahany zany. Nietra isan-daha mitombo tsy mijanona tery vaimantany angalany amintsika. Nietra nomby memisonitra ihany tsy afaka manoatritsika. Ny famononatsika, ny fampijaliana ny namatsika, fanalikanantsika malagasy. Zany rehetra zany akoatran'izay tsy voalazako eto mety amintsika ve zany? Ka anao inona ary tsika Amin'izao fotoan'izao misy hetsika ataon'ny malagasy rehetrarehetra, fivondronan'ny malagasy rehetra anoherana ny tsirariny ataon'ny vazaha, angalana, amerenana ny fahaleovan-tenantsika. Tsika ve vonona amin'izany? ka misy ohatr'izany re ve fandaona zao ary hiakatra ny tanàntsika fifanahavoariny eny daholo ny olona rehetrarehetra, ny vatan-dehilahy rehetrarehetra anomana nyzany fanoherana zany ka hiakatra entsika ametrapetraka amin'ny paikady ahoana raikitra. Araky nefa niresahako taminareo dia ny anahy aloha miady satria ireo vazaha reo efa manao tsinitsinina atsika loatra ka andao irosy hiady. Ka neny vazaha no entiny miady basy, ny atsika lefiny. Atody miady mamatitsika. Tsy matahotra andreo tsika. Zao vao zao vao naheno fa ao Manakara misy sambo amerikanina ngezy zalahy be miaraka amin'ny fitaovam-piadiana anampy antsika gasy izy. Miaro antsika noho izany andao hiady. Mahafinaritra zalahy ny fahitana anareo be dehibe ohatr'izao. Vao antsona dia manohina satria vonona hiady ho an'ny tanindrazana zany. Maro zany fa zao matso ny barzona misy resaka kely teo, misy mitady andoto rano, misy mitady anao zavatra hafahafa zany. Fa zao fotsiny ny zanaharitsika anampy atsika, misy matso miteny hoe lefona ve hiady amam-basy. Fa zao mangataka amin'ny zanahary atsika ary mioko aody makany an-trano dia andronana ilay aody dia sotrona
de rehefa vao mitifitra ireo Senegal sy vazaha reo tonga de miteny daholo tsika hoe rano avereny hoe lasa rano iny basiny misy miaraka amiko zany mitedavy anao olona andoha anao makany anao misy mibekirina teo de miandray an-trano nareo a fa mamory azy eo fa ameko ahody fotsiny raha zao a efa akahody zany dadamasy iny anampianatsika tadidio fa ny vazaha sy ny Senegal eo amin'ny toby a tsy mahafantatra hoe andeha anafika tsika dikan'izany a ao patriny izy nitratratsika ny tanjotsika aka ny fitaovam-piadiana ao amin'io toby io ampiasaitsika sasany maka le lefonareo de omany daholo fitaovam-piadiana maty antsy maka ny daholo de maka an'iny sasany fanaketony le montsika zalahy tsisy tonga mihitsy angambany zalahy am'izao fa zao zay zao hitanao zao misy basy firy iny aminareo raha ihany angamba zao mibasy aty aminay molentina ny fiara ny miaramila ny basy aiza daholo basy roa sy miaramila fito ve avitra tanyrazana tena nisy namatytsika zalahy ny tena tsara andaholo oditsika de andamany tetika sy paikady manaraka de miontsika amin'ny andro manaraka zay o zalahy maty nandritra ny fanafian'iny ny vazaha manam-boninahitra frantsay tao amin'ny toby na izany aza resy tosika ny Senegaly ihany malagasy ka lasa nitsoaka tsy ny andrela fa vao mangiran-dratsy ny Senegaly dia namalibotana ka nanao aza lambo sy faherany mba handropahana amin'ny malagasy Full safe.
Manamtsokanya. La prochaine sera sur ta tête. Oui. Allez. Vous le savez, j'aime bien ce pays-là. Vous savez, hier soir, j'ai rencontré une femme. Elle avait des cheveux 2 mètres. Votre habitude Ici. Et le ngolo. Je ne veux plus rentrer au Sénégal. Oh mon frère, tu as laissé votre famille au Sénégal. Tu fou. Quoi? Quelqu'un? Silence! Silence! Moro Kafar! Fouillez! Fouillez! Feuille! Cadavre! Petit malgache! C'est bon! Mort! Entrez! Brûlez! Na raingirangy daolo mihitsy. Da manao za vazaha. Ny olana kely maty daholo ny vazaha manomboninahitra atao amin'ny toby. Tiako ano le. Zalahy lasa mitsoka anaka anaty aly, tsy hita zay nanjavonana. Ireo mila tadiavitsika ny toerana ifenandreo. Ay, raha ny am'izay ndray tsotra kely. Alao anjarako ny am'izay. Nona ny zalahy androany de
fantariko hoe aitsika miafina izay sy ry zalamo a tsy efa itsika zahay tovy atsika ihany milaza amiko reo ka aza matahotra ianao ary ahoana le entana azy Valy soa anao a, efa miandry anao ao. Inona raha gn'ataoranao am'izany? Merci lehibe. Mandalo any fotsiny anao a, de mandray an'le izy. Zao a ro vo fantako fotsiny anao any arivo hoe atsy aro tonga de miazakazaka makany sady akan'le izy zay fa zay tsy maintsy fantarinaingana ny toerana misy ifenandreo. Hoe lehibe zay fa de manantena anao ilaina maiky zay zavazay eny a eny lehibe ok doarty Dadamasy eo fa tsy mbola idiranao zo masina nanahoana amin'ny fandehany mety tsara tsy milamina ahoana inona tsy milamime de ohatrany tsy milamina mihitsy le izy ka satria azavaiko aminao le izy tsy mandaitra angamba le fanafoditsika zay ary zany miteny hoe rano sady falifaly ary nitsakitsana tsirairay daholo ny olona ra le izy tsy mandaitra le aniny le rehetra maty daholo fanandro daholo nefa tamin'ny alohan'le nanositra ny zavatra ohatray zay niteneninao rehetra de na raha nay atsakany sy andava ny tompoko gaga ndray zany zao ary mety nisy nanotafady taminareo a farafakeliny ka zao mifandehany atoroenako ny toerana efenanareo any anaty ala any de misy zavatra karakaraiko kely anampianan'le teo mba anasorana zay hotafady zay de miosotra an'izay daholo de mipetraka ihany hoe rano tsotra tsy aby vato be zay langany zany lainga ahoana vato be aiza vato be zany izy le matahotra izy azonao somary matahotra izy am'le fa tsy milamina le hitanao le zoy le ry ambony andrefana le somary milamilamina mangingina ao zay ao zao ikarakara zavatra anampianan'le zavatra teo de andraso ako fa hitondra fanafody hoanareo de aza mihetsiketsika eo mihitsy raha tsy tonga eny fa sao de lanindringa anao ray zay fa matoky anao zay adresy miandry zay sora betsaka dadamasy mandapiano Berson! Pamat! Berson! Berson! Ianao raga pamaty ka! Inona? Tenenao azy daholo ny toerana misy antsika rehetrarehetra tao. Tsy azonao le izy. Ianao zavatra nolazainy. Rehefa efa ohatr'izay ny namandrihany atsika, anjaratsika mamandrika azy. Mazava aminao. Attends! Très bien, cette fois-ci, on les tient. Et qu'est-ce que vous comptez faire, monsieur? Pardi, les exterminer. Mais, monsieur, ils ne sont tous pas coupables. Et alors? Et puis, il y a des femmes et des enfants. Et alors? Par exemple, capturer et punir les hommes. Non, pas de quartier. On plaisante pas avec l'autorité. Oui, monsieur. D'accord? Je compte sur toi et j'ai confiance. Oui, monsieur.
Aisika sefo. Otafia miaramila. Otafia miaramila ny toby misy amin'ny Barjona anio alina. Hoaripaka atolo zay tratra rehetrarehetra ao. Ehoana? Misy zanako vavy ao. Lay vehivavy very Barjona fa zanany, zanako iny tena marina. Tena tona tao. Ino tsara? Ho antsika izao de izao. Tsy maintsy maniraka ny vehivavy matsaka ry zareo avy ao amin'ny toby. Eo ny samborantsika azy. Entina ny amiko. Tsy ho sarotra ve zany sefo? Gardavo! Tsisy zavatra sarotra zany. Matahotra vehivavy lesany. Tsy zany fa atokanao ve le zazavavy? Gardavo! Ina mampangovotra ny laro zany? Rehefa maty ripaka ny ray aman-dreniny samy manazava zany. Mazava sa tsy mazava? Voaray sefo. Gardavo! Any lalana. Sao de sao, lasao. Mombony zalahy. Eo. Eto. Zalahy. Le ambanimbany le ngezangeza io. Takony tsara tsy hitandremo sao hita. Hitandremo sao lena fa tsy mipoky io raha lena. Zao. Le zany kosa mba kely loatra le vato ataovy le bebe kely. Nanatahoana amin'izao ka. Vao tamin'ny manafika avany ny Sénégal, tsy maintsy avany izy niakatra tsiny. De ompotretsy izy tofirintsika. Misy basitsika eo vitsivitsy. Misy ny lefina ny rehetrarehetra reo tsy maintsy tonga reo dia hiafina amin'ireny toerany ireny. Misitrika miafina any apokatsika. Apokatsika ny dinamita. Poko reo zay sisa tsy maty tontsika amin'izay. Misy lefina eo misy basy. Tena tsara aloha zany hevitra zany. Etika zay. Dong haingana aloha. Malmalana amile fahavalo Sanda, tena mba tatiavy rano fa tena may mihitsy ny tende. Kongao zao misy raha tsy matsaka. Matsaka? Andaso iandy any Mersona raha izany dia mba manaraka anao any izy ka. Atao hoe? Manaraka anao izy anao tsy mahazo mandeha rery ianao. Kosa tsy zazakely ako. Zana matao Sefo, iny sefo. Mbola tsisy iny. Ambany le tete. Mbola tsisy iny. Mbola tsy le zanako iny. Tsisy iny. Sefo, iny koa misy. Iny sefo. Iny ambany sefo. Ambany na. Tsireko tsara. Ohatran'izy. Izy. Atao. Aratsika iny. Ambany. Andana tonga ty samboly.
Sanda! Hitanao nga Sanda teo? Iza? Sanda! Nandeha natsaka izy. Izy iza? Izy rery ka. Ny koa fa tenena tsy andeha rerany maro koriko. Mienaka izao mimpamadika. Ay, Sanda! Okizy! Avy alao! Antana mandoso tsaingana, antana mandoso! Sao dia verinao fa fitiavako anao na nasorako ny Sanda teo. Tsy mety amin'ny saiko raha zanaka naterako andeha hanala ny tatsadrany ray niteraka azy. Ianao zany homono Mbola tsy zao. Afaka aloha izay nitrosanao nanafitra ny Barjona. Za koa izay efa nanafitra ny ainao. Fa tadidio tsara fa tsy maintsy za. Za nandatsaka ny ainao. Ranja! Maramila! Maramila! Zay a, andremo! Tovero! Attention à la fille! Yo! Apoy amizay! Jampoka le ato fa nanino tsy haiko ny vahontena be da be zalahy ty tazony de alova a aleo vapokako iny tandremo a tandremo a aleva Oui, monsieur, tous nos soldats sont morts. On nous a tendu un piège. Mais comment est-ce possible? Qui les a renseignés? À part nous, c'est Tadamassi. Et où est-il ce bandit? Où est-il? Il a disparu après l'attaque. C'est pas possible. Ah. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que tu proposes, toi? À mon avis, on doit capturer ce diable de Barjona pour que les autres ne bougent plus. D'accord. Et comment faire?
On peut aussi donner des récompenses à celui qui nous donne des renseignements pour les capturer. Hein, c'est une bonne idée ça. Il faut bien calculer, il faut bien réfléchir là. Hein. Ah, c'est pas possible. C'est pas possible. On peut aussi menacer de tuer les prisonniers. Ça me plaît. Répression. Il n'y a que comme ça que ça peut marcher. Alors je te charge de cette mission. Oui, monsieur. Tu peux disposer. Oui, monsieur. Fais le nécessaire, fais tout ce qu'il faut. Oui, monsieur. Je compte sur toi. Oui, monsieur. Ramala. Oui, monsieur. N'oublie pas, c'est la dernière fois. Tu dois pas échouer dans ta mission. Oui, monsieur. D'accord? Oui, monsieur. Va faire ton travail. Oui, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir. Tous ces jeunes sont bons? Tous, sans exception. Misoratra atolory anay Vary John dia tsy maty ny namanareo. Ty misy taratasy. Taizy ty? Nisy roplanina nandalo dia nisy olona natsipony dia nasisika anazy tamin'ny anaty akanjony ty. Dia anaty ala ry koa misy olona raika maty dia tamin'ny paosiny koa ty. Fa hoizy ianao? Hoany amin'ny vazaha. Aza makany fa maty any ianao a. Ana maty aza tsy maninona raha ohatra ka zay no avitra ny namantsika any. Na hoany ianao na tsy hoany ianao dia tsy mety voniny namantsika ka mijanona hoe torangaha. Aloha mijanona eto ihany. Allô, tohizana ny tolo efa natomboka.
Amnele. Faun. Faun ada itu. Debout. Repos. Écoutez-moi d'abord. Par renseignement des sources sûres, il y a des insurgés qui veulent les libérer. Donc, éliminez-les. Alignez-vous. Opposition. Partez. Allez, debout. Debout. Allez, avec lui. Vite. Vite. Allez, on est bon. Allez. Plus vite. Restez là. Plus vite. Plus vite. Debout. Debout. Écoutez-moi. Creusez ici. C'est compris. Creusez ici. Une fosse de 6 fois 3 mètres. 2 mètres de profondeur. Au travail tout le monde. Travail. Allez-y. Et toi là. Allez rapidement. Mais qui c'est ça? Ça, c'est un des lieutenants de Barzone. Il veut travailler pour nous. Il va trahir les siens alors. Exactement. Mais toi, est-ce que tu as vraiment confiance en lui? Oui ou non? Il faudrait pas que ça se retourne contre nous. Oui, j'ai confiance. L'endroit qu'il m'a indiqué, cette forêt est idéale pour les refuges. Et qu'est-ce qu'il veut en échange? Il veut travailler avec nous, rester avec nous. Et qu'est-ce que tu en penses, toi? Il y a des récompenses qui méritent les traîtres. D'accord. Bon, ben écoute, maintenant, tu prends les choses en main, tu t'en occupes et t'envoies les soldats. Oui, monsieur. Je crois que ça va être bon cette fois-ci. Allez, vas-y. Silence. Travaille fort. Vas-y. Travaille. Allez, va. Voyons. Silence. Travaille. Ça suffit. Debout.
Ny 5 aprily 27 no fitoam-pitsarana ny letinao Andriamarimanina Albert sy ny namany teo Andafiavaratra. Nomelohan'ny fitsarana miaramila faty izy ka nitifirina teny Ankatso ny 20 aprily 27 teo amin'ny 5 taonany. Le dernier vœu de condamné. Ho an'ny malagasy rehetra mpiray-tanindrazana, na izy izy, na izy izy, na vaizy izy, na vaizy izy. Tokantsika, raha ihany ny tolona nataontsika dia ho fanafahana ny tanindrazana. Fa reo vazaha reo no nampisara-bazana antsika. Reo nanao izay tsy hampiray antsika, mba tsy hahafahantsika miarina. Tsarovo lalandava, reza dimy mandrakizay. Fa malagasy maro nandatsaka ny rahany, nanondraka ny rahany ho fanafahana ny tanindrazana. Koa loza n'izay taranaka farana mandimby. Sa hivato an'ity tanindrazantsika ity, fa masina ny tanindrazana. Ça suffit. Peloton d'exécution en joue. À mon commandement, feu! Miaramila be dia be taminy. Miaramila inona? Vazaha Senegaly gasy be dia be. Aiza zany? Tamin'ny mankaty. Ao tsofina. Ao. Laza daholo. Miarina anaty ala daholo iny. Ahoana fijerinao mety tsara amiko a? Mety ka, sady ny anao rery no pataloha lava. Ohatrany mety aminy koa miara-miasa amin'ny vazaha. Inona indray nitetika manaraka? Tsotra. Ny anay nitazomana ny tombontsoa mba tsy ho votsitra ty ampelantananay. Ampiadiana trano malagasy. Ny antsika hoe dia vahoana ny fomba ampiadiana azy? Efa natsangana amin'ny padesima. Fantatrao zany? Tsy fantatro mihitsy. Parti de déshérité de Madagascar. Atoko politika entina hanoerana ny MDRM. Zany hoe ampiadiana samy malagasy. Merina, tanindrana. Fangamo ao imerina ihany misy ny MDRM fa manerana ny Madagasikara. Tsy azonao ho aparitaka hoe ny merina amin'ny alalan'ny MDRM dia aka fitondrana eo ampelantanan'ny vazaha mba hangejana malagasy rehetra manerana ny nosy. Azonao? Azoko tsara. Dia inona indray nitetika manaraka? Ny anao efa vita ka. Ny anay sisa. Orzala, meo azy ny valisoa ho an'ny mpamadika. Sénégal, donnez-moi ma part de moi. Donnez-moi, vite. Herantsika zala. Laisse ton fusil. Tu peux parler avant de mourir. Allez, tire. Qu'est-ce que tu attends? Écoute,
avant de tirer. Dis-moi pourquoi est-ce que vous massacrez les Malgaches, les femmes, les enfants? Parce que vous êtes nos ennemis. Ah oui? Et tu n'es pas l'ennemi des Français? Hein? Dis. Alors que chez toi aussi, les Français envoient d'autres soldats d'autres pays pour massacrer les tiens, ceux de ton pays. Ça te plaît, ça? Tu peux boire un peu. Allez, pars, vite. Allez, dépêchez-vous. Stop! Alhamdulillah. Puna siapa? Puna bahasa. Faz dolo nele. Verstandes. Attachez là. Vite. Dehors. Suivez-moi, monsieur. Où est la fille? Monsieur. Laissez-la tranquille. Qu'est-ce qu'il te prend? Sors d'ici. Laissez-la tranquille, sinon gare à toi. Mêle-toi de tes génions. Ici, je fais ce que je veux. Ianao manavitra ana? Zanako ianao. Zanako ahoana?
lava be zany raha zavainety fa sandany aina ny anaranao antanino ny eninao hoe inona no natonga ny anarako sandany aina nana mitsoka mitsoka aiza zanako efa navotako izy de efa lasany saiko mateka tsy ny andramana fantatanao fo papoany fo elo tao faty izy tsy maintsy tifirika misy zavatra ny teny andramana anao zavatra ino kasika atsika sininy taolotsika nafitra ny tata taolotsika nafitra ny tata antanina kay fotsiny ane andao aloha nafitra ny tata fa tsy maiky zany e andadaholy tsika ty andadaholy ankakagny anao nafitra ny fatsona e atanona aloha de andao daholy angy anareo Arut film pasai dah, tapi ada mereka positifnya mati berbukan pula kopi. Sekarang saya nak masak apa? Separdona, niat wasit, pardona. Pardona nak kasih ya, untuk kontrol milah sikit. Milat sikit ya, anasas. Milat sikit, abukan sikit, wanas kawan. Vanessa, andawat. Lieutenant, prêt. Nous allons exécuter cet homme. Prenez le commandement du peloton d'exécution. À vos ordres. Bandez-les les yeux. Plus vite. Comptez bien feu. C'est pas mon gré. C'est un ordre. Laisse-moi. Je suis contraint de l'exécuter. Ne me bande pas les yeux. Je préfère voir la mort en face. Peloton d'exécution. Préparez-vous. Deux pas en avant. Un jour. À mon commandement. Qui est cette femme? Qui est cette femme? Asa matahotra anao fa efa tetika vohomana io. C'est la femme de Barjon. Et qu'est-ce qu'elle veut? Ahoana ny anao? Avy tsara izy dia mbeko anareo daholo ny listen'ny londoa ampiko mifaty amiko. Elle veut faire un échange. Contre quoi? Barjon contre une liste de têtes de rébellion. Qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est bien. Une vraie liste? Fais voir la liste. Tuez-le! Tuez-le! Sale traître! Zanatsika ndana mitsoka
naharitra heritaona mahery ny faninjehana sy ny azalamina taon'ny frantsainy malagasy ary ny afara tamin'ny filavona lefona. Garde! Arrêtez-le. On y va. Allez. On y va. Là. Voilà, je vous remercie d'avoir déposé vos armes devant moi. On va pouvoir travailler ensemble, en paix, reconstruire, et reconstruire ensemble surtout. Pouvoir faire vivre vos familles et vivre dans la paix. Merci.